Palomeravantsika rehetrarehetra izay mandroso manaraka amin'izao fanentanana hoentinay telo mianadahy izao atao anatin'izao koa sy fotoana ifampiresana antsika izao. Ary toy ny fahitanareo azy zao dia namana Fabiera Benarivo miaraka amintsika eto dia ihany koa i Madame Hélène ary ihany koa i Madame Corinne Talia mpanatanteraka ato anivon'ny office de tourisme Tomasina. Tafaraketo izay telo ireto mitondra fanentanana indrindra ho antsika tanora satria misy zava-baovao ifampizaharana amintsika dia ny fampiofanana ho an'ny sehatr'asa mba antsika eto anivon'ny faritra Atsinanana izay tena ahitana tombony ary azahoantsika ihany koa tombontsoa be dia be ho an'ireo izay sehatra ao anatin'ny resaka tourisme na ny fizahan-tany moa zany mazava ho azy. Tena efa fantatrareo fa andeo ampahafantaritsika hoe izana i Madame Hélène. Fanny miarahaba ny Madame Corinne, directeur de l'office régional du tourisme de Tomata, miarahaba ny Monsieur Fabien ary miarahaba antsika rehetra izay manaraka. Ny tenako moa dia Madame Hélène Messi, manager spa ary thérapeute praticienne depuis plus de 10 ans. Certifiée maromaro ao anatin'ny resaka spa et bien-être indrindra ny au niveau ny resaka tourisme. Mbola faly miarahaba antsika manatrika an'izao fandaharana zao ny office faritry ny fizahan-tany izay soloako tena eto. Izay indrindra ny antony mahatonga izay telo mianadahy eto hitondra zava-baovao ho antsika vahoaka ny Tomasina ary ny zava-baovao izay hoentinay eto dia mahakasika ny fanamafisana fahaiza-manao momba ny spa izay hoentina manatsara ny tolotra ara-pizahan-tany eo amin'ny tourisme sy ny hôtellerie. Dia izay ihany koa no antony mahatonga ny Madame Hélène izay matianina amin'izay spa zay sady formatrice hitondra ny fahaiza-manaony ho an'ny vahoakan'ny Tomasina eto. Inona moa zany ilay projet de formation izay tianareo atao ao anatin'izay? Ny projet de formation moa zany fampahafantarana ny opportunité d'emploi izay hita ao anatin'ny spa et bien-être. Izany hoe maro zany ny asa azo atao rehefa mahavita ny formation io. Anatin'izany ny cleaner na hoe technicien de surface ny aizantsika anazy, ny agent d'accueil sy ny caisse, en tant que thérapeute bien sûr et manager spa mazava ho azy. Betsaka zany opportunité d'emploi fa vitsy zany ny tanora mahalala an'izy io hoe spa evereo hoe spa fotsiny dia tsy fantan'zareo afaka trandrahana afaka développena izy io fa maro be ny asa ho azo ao anatin'izy io izay tan'izay. Le terme professionnel moa en tant que thérapeute fa ny fahalalany be sy ny maro anazy matetika hoe masseuse fa thérapeute professionnel zay zany no fampiofanana omena ny olona izay manao an'ilay formation anisan'ny module ao anatin'izany en tant que thérapeute zay. Inona ary ny antony hoe tena nanaovana izay formation izay raha ohatra ka ny anazy raha ianao voninkazo hoe mba hitondra an'izay fampiofanana izay amin'ny resaka spa eto anivon'ny Tomasina moa zany? Tsika tafiditra ao anatin'ny province touristique izany hoe amin'ny sehatra ny tontolon'ny fizahan-tany zany dia Tomasina anisan'ny mampandroso ny resaka fizahan-tany. Dia amin'ny resaka fizahan-tany tsika tsy misaraka ao anatin'ny fizahan-tany ny domaine spa fa vitsy pahalala kosa nefa izy io. Fa matetika ny olona rehefa resaka tourisme dia hôtellerie, restauration, hôtellerie, hébergement zay ihany. Or nefany tout hôtel digne de son nom hôtel ngeza tsy maintsy misy an'io département spa io. Dia mialana amin'ilay resaka saturation au niveau emploi surtout satria tsika eto resaka formation professionnelle dia ampahafantarina ny tanora ampahafantarina ny rehetrarehetra zany fa
misy asa ao anatin'io domaine spa et bien-être io. Fa itotikely ary amin'ny office du tourisme indray no amesahantsika ny fanontaniana manaraka hoe inona moa zany tena hoe naresy lahatra anareo fanohana amin'ny madame Hélène ao anatin'izay fampihofanana spa zay sy ny anjarana ndraiky sy ny office du tourisme ao anatin'izao fampihofanana amin'ny resaka spa izao. Amin'ny institution à vocation promotionnelle ny office paritry ny fizahantany dia manohana any madame Hélène zay amin'izay fanakaterahana ny fiofanana mahakasika ny spa zay satria ny promotion de la destination touristique dia tafiditra agnatin'izay ihany koa ny fanatsarana ny tolotra ara-pizahatany zay misy ao anatin'ny faritra Atsinanana iandidianay. Moa ihany koa madame Hélène membre active ao anatin'ny office paritry ny fizahantany izay misitraka ny fanohanana ara-teknika izay omeny office paritry ny fizahantany. Dia izay ihany koa zany manamora ny fahazahoan'ny vahoaka ny Tomasina indrindra fa ny mpiantsehatra amin'ny fizahantany ny information sy ny accès amin'ny formation hoentina manatsara an'izay tolotra ara-pizahatany izay. Dia izay zany no antony mahatonga zay miara misalay amin'ny fanatsarana ny tolotra zay omena ho an'ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fiofanana isan-karazany. Dia anisan'izay moa zany ny spa izay manana lanjany lehibe amin'ny tolotra ara-pizahatany izay. Iza ny tena cible amin'ity fampihofanana zay hoentinao ho an'ny Tomasina. Ama formation touristique anazy moa zany cible numéro 1 zany amin'ilay izy dia ny tanora na ny olona misehatra ao anatin'ny tontolon'ny fizahantany rehetrarehetra tsy ankanavaka. Manaraka an'izay spa et bien-être anazy zay dia ny olona zay liana na manana traikefa amin'ny resaka bien-être ka te hampitombo fahaizana na hoe te hanitatra dia afaka misitraka ihany koa. Ny seule condition angamba ho an'ny faharoa io mila mahafehy na hoe manana izy au moins notion na langue étrangère satria tourisme ny resaka atsika eto spa ny resaka atsika eto dia mba mahafehy minimum mahafehy ny langue française zany ny olona afaka misitraka an'ilay formation. Fa raha ohatra hoe tena intéressé anao na hoe tena te hianatra anao ka manana faiblesse amin'izay zavatra zay dia à la bonne adresse araka ny fiteny mialatsina manao fiteny vary amin'anana satria ato amin'ny office atoa dia ahafahanay manampy anao efa misy hafa indray miandraikitra an'izay fanosehana sy fanamafisana anao mba aizanao fiteny vahiny dia afaka mianatra sy misitraka an'ilay formation. Ny olona rehetrarehetra ve zany afaka mandray anjara ao anatin'ity fampihofanana ity sa misy hoe critère manokana? Non, ici de misy critères spécifiques les nouveaux bacheliers et bachelières ou les personnes qui sont déjà dans le métier et qui voudraient approfondir leur connaissance et leur maîtrise dans le domaine. Les rentrées de formation vient le 13 janvier 2025. Durée de formation c'est 6 semaines. Ni inscription à l'office régional du tourisme de Tamatave, na directement par téléphone en contact avec un écran ou par mail aussi. Des premières vagues le 13 janvier, après délivrer certificat et afaka manouille manao stage raha ohatra ka tonga dia manana heritreritra hiditra tanteraka ao anatin'ilay izy arak'asa. Manao kosindaira raha ohatra ka hoe te hanao fandalinana bebe kokoa na ny resaka perfectionnement. Ny resaka perfectionnement zany après une formation dia manao stage
de 2 semaines. Zay afaka proposenay raha ohatra ka hoe tianareo zay ny accompagner anareo amin'izay sehatra zay. Dia izy io stage io soit le izy aty Tamatavy antsika eto soit le izy any an-tanà fa stage sur terrain pratique izy amin'izay fotoana zay pendant 2 semaines consécutives. Mitodika kely indray ara ho anareo aty ny office de tourisme zay toerana anaovana fisoratana anarana ho anatin'izay resaka fampifanana izay manao ahoana ny fotoana izay ahafahan'ny tsirairay misoratra anarana aty ny office de tourisme. Misy ny laharan-taroby telefôna moa zany no tena fiteny amin'izao 037 037 62 322 00 zay ahafahana mifandray malaka ny information mahakasika ny inscription. Ny bureau dia amin'ny Miray Center ambony ao ny bureau fa afaka antsoina ity numéro ity. Raha ohatra ka tsy afaka nareo andeha ary amin'ny Miray dia afaka ihany koa maka ny information aty amin'ny office party ny fizahantany ny bureau ambadiky ny pharmacie Asy dia misokatra zay ny latsinainy ka hatramin'ny zoma manao air continu zahay miditra amin'ny 8 dia mirava amin'ny 9 isanandro dia misokatra ho antsika ny bureau-ny office régional du tourisme de Toamasina. Ankoatran'ilay fampifanana izay raisana amin'ny be sy ny maro dia afaka manao cours particulier koa ianareo anatin'izay. Oui, afaka raha ohatra hoe liana amin'izay ilay olona asaiko izy asainay izy anantona mivantana na miantso dia omena anazy ny mombamomba sy ny andininy amin'izay formation particulier. Manoana kosa indray ara ny fahaiza-manao sy ny fomba aizany an'izay malaky zany. Ny momba an'izay raha hoe matahotra izy dia hianatra fa matahotra tsisy tokony atahorana satria ny amin'ny formation professionnelle anazy zany dia adaptenay sy au niveau ny rythme sy ny capacité-ny ny formation dans le but que la personne en question puisse maîtriser la formation, quoi, le métier. Voilà. Avy eo le hoe ahaizany anazy malaky araka ny teny monsieur Fabien teo ny fahaizana malaky aleo aloha azavaiko teny zao ny mampita malaky no azo atao fa mahay malaky miankina amin'ny volonté-tsika miankina amin'ny finiavantsika ihany no ahafahantsika hoe malaky mahay tsika na tsy malaky mahay. Zay nefa vonona ny ampianatra sy anampy mba ahaizanao mahafehy an'ilay asa zay ngamba no anitsiko an'izay hoe fahaizan'ilay olona anazy malaky zay. Gratuit ve izy io sa misy saran'ilay fampiofanana manoana mahakasika an'izay? Misy saran'ilay izy fa natao mirary dia mirary mba ho zakan'ny be sy ny maro. Zakany sara-baviam-bahoaka. Asainay zany ianareo hiantso ny laharana 037 62 322 00. Izay ara ny lava, izay ny foy fa ety am-pamaranana teny fanentanana avy amin'ny zareo eo anivon'ny office tourisme eto Toamasina. Eto zany zay avy amin'ny office party ny fizahantany Toamasina dia manentana antsika indrindrandrindra fa ny tanora izay te hisehatra amin'io spa bien-être io mba ho tonga hiazakazaka hisoratra agnarana amin'ilay numéro voaresaka teo 037 62 322 00 fa voafetra ny toerana amin'io fiofanana io mba hampisy impact kokoa an'ilay fiofanana zay atao sy ampahomby kokoa an'ilay fiofanana zay atao. Dia ny valala tsy romandry amavahady ony ka première formation izy atao ity
dia mbola magnentana anareo andeha hisoratra anarana agnano inscription ary mirary fiofanana aomby sy tsara ho antsika rehetrarehetra. Maso tontolo. Dia izay teny fanentanana metiny talepanatanteraka eto anivon'ny office party-ny tourisme zay no anatantorantsika an'izao fanentanana mahakasika ny fampiofanana eo amin'ny resaka spa izay azy ka dia mirary soa antsika rehetrarehetra dia mametraka ny mandram-peona ho antsika jiaby ary ao anatin'izay ka dia mametraka ny mandram-pitafana antsika ihany.